Manona ny fiadanam-tompo amintsika rehetra ry avana malala tratran'izao andro sabaty izao ary tianko no hamaranantsika ilay herinandro manokana izay nandraisantsika fampaherezana taridalana avy amin'Andriamanitra mifantoka amin'ilay loahevitra lehibe manao hoe mitombo amin'ny zavatra rehetra ary inona fa efa niainantsika sahady zany fitombona amin'ny zavatra rehetra izany. Isaorantsika Andriamanitra no ny fahasoavana ary izy mbola ampitombo mandrakariva ny fahasoavana eo amintsika tsirairay avy amin'ity andro fahafito izay amaranantsika an'ity herinandro manokana ity. Mialohan'ny hiritsoantsika amin'ny ten'Andriamanitra dia andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay zay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao ary ho atao tokoa ane ny sitraponao ary ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tokoa ane ny sitrapona ary ny sitraponao iray ihany no aoka ho tanteraka ka hitombonay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ao amin'ilay loha de Jesosy Kristy. Ampitoeranty amponay ny fanahinao raha andray ny afatra avy amin'ny teninao zay ankehitriny mamela ny eloka sy ny fahadisoana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino fa efa maro ireo lesona afatra izay noraisina avy amin'ny ten'Andriamanitra nampitain'ireo mpanompon'Andriamanitra tamintsika tamin'ity herinandro ity. Dia eto am-pamaranana dia tahaka ny efa voalaza avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Inona ary no azo ambara ny amin'izany loahevitra hoe mitombo amin'ny zavatra rehetra. Andeha ny ten'Andriamanitra novakitsika. Tsy dia nazava zavatra betsaka amin'ny ten'Andriamanitra sika amin'ity takareba ity, fa andao hamaky ny ten'Andriamanitra sika dia andray afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra mifantoka amin'izany hoe mitombo amin'ny zavatra rehetra izany. Ao amin'ny mpitoteny toko voalohany andininy fa 7:20 no vakitsika voalohany. Mpitoteny toko voalohany ny andininy fa 8:20 ndao vakitsika ny ten'Andriamanitra. Zao ny voalaza: satria izay be fahendrena dia be alahelo, ary izay mitombo fahalalana dia mitombo inona ozy izy? Fahoriana. Mazava voalaza ten'Andriamanitra. Mitombo amin'ny zavatra rehetra. Mitombo amin'inona moa zany? Mety manana fiheverana betsaka isika ny amin'izany hoe mitombo amin'ny zavatra rehetra izany. Zavatra rehetra izay eritreretintsika dia mety zavatra maro. Eo ny fahendrena, eo ny fahalalana, eo ny sisa sy sisa. Fa ny ten'Andriamanitra eto zany dia milaza sahady manao hoe izay be fahendrena dia be alahelo, ary izay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana ozy izy. Mampieritreritra zany ten'Andriamanitra zany. Mitombo amin'inona ary zany tena tian'Andriamanitra ho tanterano amin'ny fiainantsika? Mitombo amin'inona ary? Ndao maka toko sy andinina anankiray faharoatsika, mpitoteny ihany toko 5 ny andininy fa 10. Ao amin'ny mpitoteny toko 5 andininy fa 10. Ao na voalazany ten'Andriamanitra. De zao ny voalazany: raha mitombo ny fananana indray voalaza eto, arena sisa. Raha mitombo ny fananana dia ahoana ozy izy? Dia mitombo koa no mpihinana azy. Ary inona moa no soa azony tompony afa-tsy mijery maso azy fotsiny ihany? Raha mitombo ny fananana de mety mieritreritra ianao hoe miadana sabatra, fa ozy izy ny ten'Andriamanitra raha mitombo ny fananana de mitombo koa ozy izy ny mpihinana azy. Mitombo koa mpihinana azy. Dina moa soa azony ny tompony ozy izy afa-tsy mijery maso azy fotsiny? Lesona raisina avokoa zany avy amin'ny ten'Andriamanitra. Mitombo amin'ny zavatra rehetra. Mitombo amin'inona renao? Eto zao dia mazava hoe raha mitombo ny fananana de mitombo koa ny mpihinana azy. Dina moa soa azony tompony amin'izany? Ndao tsika ara-maky ny ten'Andriamanitra.
inona tena tian'Andriamanitra ho tanterahina amin'ny fiainantsika. Tian'Andriamanitra hitombo ianao. Tian'Andriamanitra hitombo ianao. Mitombo amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fomba ahoana, mitombo amin'inona ny tian'Andriamanitra iainanao. Andao maka ny tenin'Andriamanitra sika amin'ny Jaona 5:7, ny 7:30. Ahoana voalaza ny tenin'Andriamanitra? Jaona 5:7, ny 7:30. Zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. De ozy izy: fantatro ihany fa taranaki Abrahama ianareo. Jesosy no miteny nefa mitady hamono ahy. Misy olona milaza fa taranaki Abrahama fa mitady hamono an Jesosy. Fa nahoana? De noho ny antony. Inona ny antony mahatonga an'izay? Taranaki Abrahama fa mitady hamono an Jesosy. Inona ny antony? De hoy Jesosy: satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Ry havana malala. Rehefa tsy mitombo ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra, dia lasa mamono an Jesosy, mamono an Jesosy, manana fikasana hamono an Jesosy, na dia milaza sy mihevitra ny tena fa taranaki Abrahama. Inona moa zany dikan'izany? Mpino ane dikan'izany, satria Abrahama dia antsoina hoe raim-pino. Ka zay milaza fa mino a Jesosy dia taranaky Abrahama. Kanefa eto Jesosy dia milaza hoe satria ny teniko tsy mitombo anatinareo, dia mitady hamono ahy ianareo. Mitombo amin'ny zavatra rehetra. Eto an'izao dia efa mampafantatra sady ny tenin'Andriamanitra fa mila mitombo ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Mila mitombo ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy zay dia mamono an Jesosy ianao, na dia milaza aza fa mpino, taranaky Abrahama, sisa. Ary Jesosy dia manamafy an'izany eo amin'ny Jaona 5:15-7. De ahoana ozy izy? Jaona 5:15-7. Ndaovaka itsika ny tenin'Andriamanitra. Inona ny fiatraikan'le hoe rehefa mitombo ao anatinareo ny teniko Jesosy Kristy? Jesosy Kristy dia manamafy an'izany indrindra hoe inona moa no miseho rehefa mitoetra, mitombo ao anatintsika ny teniny. Ao amin'ny Jaona 5:15-7. De ahoana voalaza ny tenin'Andriamanitra? Ndao vakitsika: raha miray amiko ianareo, hoy Jesosy Kristy, ka ino tsara am'izay, mitoetra ao anatinareo ny teniko. Zay le hoe mitombo ao anatintsika ny teniny, mitoetra ao anatinareo ny teniko. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, mitombo ao anatinareo ny teniko, de inona fiatraikan'izay? De hoy ny toyiny: dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Mitombo amin'ny zavatra rehetra. Mitombo ao anatintsika ny teny Kristy. Amin'ny fomba ahoana? Raha miray amiko ianareo, ho Jesosy, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao zay tianareo fa ho azonareo ho tonga aminareo izany. Andao mbola maki ny tenin'Andriamanitra isika. Ahoana ozy izy David ao amin'ny Salamo 112:140, tokisandiny mahazatra atsika. Dia mazava ny teny Davida, inona no fiatraikan'le hoe mitombo ao anatintsika ny teny Jesosy Kristy? De hoy David ao amin'le Salamo 112:140, mazava: ato am-poko ny raketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao. Aike zany rehefa mitombo ao anatinao ny tenin Jesosy Kristy, dia tsy hanota ianao. Ary zay mahatonga Davida hoe ato am-poko ny raketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao. Mitombo ao anatintsika ny teny Kristy, ny teny Kristy. Iza moa le teny? De mazava amin'ny voalazan'ny Jaona 1:7. Mazava. Ary ny teny de tonga nofo kanonona tamitsika.
de tsy iza fa Jesosy Kristy. Jesosy lay teny mitombo ao anatinao ny teny de tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary efa mitombo ao anatinao ny teny de angatao zay tianao fa ho tonga aminao. Ary efa mitombo ao anatinao le teny de tsy iza fa Jesosy de tsy hanoty ianao. Ato am-poko ny raketako ny teninao mba tsy hantako aminao. Ry havana malala, mitombo amin'ny zavatra rehetra. Indraindray dia diso ny fiheverantsika ny am'le hoe mitombo amin'ny zavatra rehetra, satria mitombo amin'ny zavatra rehetra araka ny filatsika, mitombo fahalalana, mitombo fahendrena, mitombo fananana sy sisa. Fa ny Baiboly dia milaza sy mampafantatra atsika hoe inona moa le zavatra rehetra zay tian'Andriamanitra hitombo eo amintsika. Ny teniny mitombo ao anatintsika ny teniny, ary tsy iza lay teny fa Jesosy Kristy. Dia andaotsika maky indray amin'ny Efesana 2:1-2. Ahoana indray voalazany ten'Andriamanitra. Efesana 2:1-2. Zao ny voalaza: ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo. Ao aminy, ao am' Jesosy Kristy no irafetan'ny rafitra rehetra. Mirafitra am' Jesosy Kristy, mirafitra. Zay mahatonga le teny am' Jaona 2:17 hoe raha miray amiko ianareo Jesosy, raha miray amiko ianareo, mirafitra am' Jesosy Kristy. Rehefa mirafitra am' Jesosy Kristy isika dia mitombo tsara ho tempoly masina. Tempoly de mazava ny tenana am' Korintana 2:7, Korintana 2:9 hoe moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempoly mifanahy masina, tempoly mifanahy masina. Mirafitra am' Jesosy Kristy, mitombo tsara ho tempoly masina. Aike zay ke ny fiatraikan'le hoe mitombo am' zavatra rehetra mba ho tempoly masina ho an'ny tompo isika. Dia mila mirafitra am' Jesosy Kristy, dia mitombo amin'ny asa tsara, mitombo am' zavatra rehetra ho tempolo masina. Ndao maky toko sy andina anankiray sika ao amin'ny Tesaloniana 2:1-7. De zao ny voalazany ten'Andriamanitra. Tesaloniana 2:2-7. De hoy izy ny voalazany ten'Andriamanitra: aza mety ho fitaina. Azafady Tesaloniana 2:1-7. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay noho ny aminareo rahalahy. Fa nahoana? Fa mahamendrika izany satria inona ny antony? Mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Mitombo ny finoana ary be ny fifankatiavana. Miaraka zany ny fitombon'ny finoana sy ny fitiavana. Tsy ara-dalàna ny fitombona raha mitombo amin'ny finoana ny olona anankiray kanefa tsy manana fitiavana, kely fitiavana, tsy mifankaty. Tsy ara-dalàna ny fitombona am'izay fotoan'izay. Fa ete mazava voalazany ten'Andriamanitra: mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo. Ary izany indrindra no voalazany Lioka 7:15-5. De ahoana vozizo ny voalazany ten'Andriamanitra. Lioka 7:15-5. Dia nangataka reto mpianatra, reto apôstôly tam' Jesosy Tompo, de inona no nangatan'izy ireo? De hozy izy ny fangatan'izy ireo: ary hoy ny apôstôly tam' Tompo, ampitomboy ny finoanay. Ampitomboy ny finoanay.
satria matetika izy reto no misedra toe-javatra sarotra, de hoy Jesosy hoe ny akely ny finoanareo no mahatonga anareo toy izao, no ny akely ny finoanareo. De nangataka tamin'i Jesosy izy ireo hoe tompo ampitomboy ny finoanay. Kanefa azadino lay teny manao hoe mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo, miaraka ny finoana sy ny fitiavana. Ary zay mahatonga Jesosy hoe ny ahafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo, de ninona ozy izy? De manahoana? Mifankaty, fa tsy hoe mitombo fotsiny amin'ny finoana, fa mifankaty no ahafantarany olona fa mpianatra Jesosy Kristy. Mitombo amin'ny finoana ary mitombo amin'ny fitiavana, mitombo amin'ny fitiavana. Ndao tsika amalindray ny fantaniana hoe amin'ny fomba ahoana no hitombontsika amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny fomba ahoana? Hitombo amin'ny finoana, hitombo amin'ny fitiavana, hitombo amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sisa. Amin'ny fomba ahoana no hitombontsika amin'ny zavatra rehetra? Isika ve no hiezaka mba hitombo amin'ny zavatra rehetra sa amin'ny fomba ahoana? Ndao maki tenin'Andriamanitra sika Korintiana faharoa 7:5-9. De ahoana ny voalaza ny tenin'Andriamanitra? Korintiana faharoa 7:5-9. Ndao vaky itsika ny voalaza. De hozy izy, Korintiana voalohany 7 azafady. Korintiana voalohany 7 dia ny 9. Korintiana voalohany 7:7. Zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Raha vaky itsika manomboka amin'ny 5 aza dia tena mazava tsara hoe inona no ampitombo atsika, amin'ny fomba ahoana no ampitombo hitombontsika amin'ny zavatra rehetra. Ndao ary vaky itsika Korintiana voalohany 7 manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Zao voalaza. Koa inona mo Apolosy ary inona mo Paoly? Mpanompo ihany zay nahatonga anareo ho mpino ireo izy, dia samy araka nomeny tompo azy avy. Izao namboly, i Apolosy nandena, fa Andriamanitra no nampitombo. Ka dia tsintsinona zay namboly, Paoly zany, ary tsintsinona zay nandena, i Apolosy ny voalaza, fa Andriamanitra zay nanina ozy izy mampitombo. Andriamanitra zay mampitombo no izy. Ry havana malala, iza ny mampitombo? Andriamanitra no mampitombo. Tsintsinona zay mamboly, tsintsinona zay nandena, fa Andriamanitra zay mampitombo no izy. Andriamanitra zay mampitombo no izy. Ndao mbola maky sy andina anankiray tsika ary. Korintiana voalohany ihany no andeo vaky itsika. Korintiana faharoa azafady. Korintiana faharoa 7:7. Korintiana faharoa 7:7. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo, mba anananareo ny ony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Mazava be voalaza tenin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay, manino ozy izy? Mampitombo ny fahasoavany rehetra aminareo, ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra ianareo. Iza kay zany mampitombo? Andriamanitra no mampitombo. Andriamanitra no mampitombo. Ary Andriamanitra no miasa mba tonga atsika hitombo amin'ny zavatra rehetra. Dia Andriamanitra no miasa, Andriamanitra no miasa. Raha tsonina zany ny tianambara de zao, meteza ianao ho ampitomboan'Andriamanitra. Aoka ianao anaiky hiasan'Andriamanitra, hanaiky ho ampiasain'Andriamanitra ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ianao.
fa Andriamanitra no miasa ary Andriamanitra no mampitombo. Ndao tsika makito isandina anankiray afarany ary. Ao amin'ny Jaona 7:17 ao na voalaza ny ten'Andriamanitra. Jaona 7:17 amin'ny fomba ahoana no hitombontsika amin'ny zavatra rehetra ka tanteraka amin'ny fiainanao zany hoe hitomba amin'ny zavatra rehetra, ianao hitomba amin'ny zavatra rehetra, fa ndao vakina ty teny ty. Jaona 7:17 zao ny voalaza ny ten'Andriamanitra. Izy Jesosy Kristy tsy maintsy mitombo, fa izao kosa tsy maintsy miaina. Ravana malala, ake zany tena marina, tsy ianao no mitombo, Jesosy no mitombo. Jesosy no mitombo. Tombo ahoana ary mitombo aiza? Jesosy mitombo ao anatinao. De izy tsy maintsy mitombo, fa ianao tsy maintsy miaina. Ka mba tonga anao hitomba amin'ny zavatra rehetra ao amin'izay loha de Jesosy Kristy. Jesosy tsy maintsy mitombo ao anatinao, fa ianao tsy maintsy miaina. Ka tsy hevitra ny tenanao ianao, tsy hanana fiheveran-tena, tsy hanana fizaozaona, tsy hanana avinavina, fa hanana fanetretena. Ianao tsy maintsy miaina mba hitombony Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao. Ravana malala, engane ka mba ho tanteraka amintsika izany ten'Andriamanitra izany. Meteza hitombony Jesosy ao anatinao. Meteza manekenao mba hitombony Jesosy ao anatinao. Avelao izy hitombo ao anatinao, avelao Jesosy hitombo ao anatinao, fa ianao ny izaonao ampilefelo ary ao ka hiena ny mombanao, fa avelao Jesosy hitombo eo amin'ny fiainanao. Ndao ho faranantsika mivavaka ny afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra. Raha inay izay ny an-danitra, misaotra anao zay noho ny teninao. Misaotra satria ianao no mampitombo ny fahasoavana ho aminay. Ianao no mampitombo ny finoana Jesosy Kristy. Ianao no afaka mampitombo ny finoana. Tsy avy aminay mihitsy ny tombonay, fa avy aminao no hitombonay amin'ny zavatra rehetra. Ary tianay mihitsy ho tanteraka amin'ny fiainanay ny teninao, ka ny teninao de hitombo ao anatinay, mba hitombonay amin'ny finoana ary hitombonay amin'ny fifankatiavana, hitombonay ho amin'ny asa tsara, ka hirafitra aminao izahay, hiray aminao izahay, ho tempolo masina ho anao. Jesosy Kristy eo, aoka ianao hitombo ao anatinay tokoa, fa izahay dia hietry tanteraka. Aoka ianao hitombo amin'ny fiainanay, fa ny mombanay dia ampileferina eo ambanin'ny sitraponao. Ka mba ho tanteraka sy ho zava-misy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avany, izany hoe mitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Jesosy Kristy. Ta io ny fionam-be ara-panahy zay ho tanterahana eto amin'ity federasiona ity. Mino izay fa ianao no hitarika, ianao no hampiseho ny vonaitrao, satria ianao no loha, dia ianao tokoa no hitarika sy hifehizany araka ny sitraponao lehibe. Misaotra noho ny amin'ny fitahiana, misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao, ary mino izay fa mbola hampitombo ny fahasoavana sy ny fitahiana, ny fiadanana ho amin'ny tsirairay avy tokoa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
isaorantsika Andriamanitra le havana malala noho ny fahasoavany zay nomenantsika nandritra zay herinandro manokana izay. Man'Andriamanitra lehilahinany ny diera, ny saotra, ny haja, ny voninahitra satria izy ilay mahay mampitombo ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Izany hanatanteraka tokoa ny sitrapony ka mba hitombo amin'ny zavatra rehetra tokoa isika ao amin'i Jesosy Kristy. Amen. Mametraka ny mandram-piona ho amintsika rehetra, samy ho tahiny tompo itsika rehetra.